Clemence RAHARINIRINA, mpanao politika, mpanolontsainy tanàna Antananarivo, sady mpitarika ny fikambanana FTR, mpanentana ny fandarina tsy manaiky lembenana ihany koa teto amin'ny CM radio ny vahintsika amin'ity atoandro ity. Miarabanao tompoko. Miarabanao Michel, miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandarina zara hevitra eto amin'ny CM radio, marina tokoa fa teto no nanaovana ary mbola ho anaovana raha-pitso ny fandarina tsy manaiky lembenana. Miarabantsika rehetra, miaraban'ny teknisianina Joela sy ny ekipa rehetra ao ambadika ao dia manasantsika tsy hisaraka aminay hatramin'ny farany. Raha ny androany manokana raha matoa Clemence RAHARINIRINA ny maraina teo maro ireo etsy-pitakina sesilany tao Antananarivo renivohitra tao. Nisy ny ataon'ny mpianatra, ny aingateny amin'ny lycée Rabe Arivelo, ny élément Ampefolo, ny azon'ny braon'ny ministère ny fanabeazam-pirenena. Teo ihany koa ny mpanohana ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra nanao hetsika teo amin'ny Kianjan'Ny May ihany koa ny atoandro teo. Manahoana ny fandraisanareo nitarika ny hetsika tamin'izany fotoana zany tany amin'ny volana septambra, faha-18 ny volana septambra nanomboka ny hetsika 2020 aty amin'ny 17 ny volana novambra tsika zao. Manahoana ny fahitanareo ny etsy-pitakina mbola misy amin'izao fotoana zao? Ny endrika fitakina maro samihafa izay hitantsika aloha amin'izao fotoana zao dia manaporofo aloha Michel na tiana na tsy tiana fa misy aloha zany ny fahalalahana. Fa ny fantaniana ihany koa ao anatin'izay dia hoe sao dia diso malalaka loatra indray koa ary isika ao anatin'ilay izy satria raisitsika mantsy zao izy ianao hoe tokony ny mpianatra marina manaikitsika fa malahelo ny mpianatra satria tsy mampianatra amin'ny mpampianatra amin'izao fotoana zao misy fitakina izay ataon'izy ireo eny anivon'ny ministère ny fanabeazam-pirenena. Tiako tsy pihana angambany aloha te-ampiandohana Michel dia ny tenako dia mpiasa ministère ny fanabeazam-pirenena ihany koa mpiasa mpanjakana eo anivony zany ministère izany dia manaika ako fa misy fitakina ataon'ny mpianatra rariny be le hoe mitaky ny hianatra izy ireo. Maninona moa mpampianatra ny tsy mampianatra amin'izao fotoana zao dia misy fitakina maro samihafa takin'izy ireo ihany koa. Ny afotsiny fantaniana tiako apetraka dia hoe raha nipetrahany ministra teo aloha Sangondrary Marala Marie Michel teo anivo za ministère fanabeazam-pirenena izany dia sahako no mitena satria mpiasa ministère fanabeazam-pirenena ny tenako ary mahafantatra ny zavatra nitranga tao ireo fitakina izay ataony ny mpanabe namana ireo dia andeha ataontsika hoe fitakina tsy novalin'ny tany aloha. Ary raha andeha aty aminao aty ary alako tsy indrindra satria ny tena avy amiko le fahatarana mbola tany ministère io dia taraina zao ohatra ny stagiaire anivony créer NFP hoe impiry tonga makao amin'ny ministère io mangataka fionana fa tsy voaray mihitsy hatramin'izay. Tiako tenenina hoe olana izay napetraka ny mpitantana teo aloha zany olana rehetra zany fa tsy ny ministra vaovao no tomponantoka amin'izany ka sanatriavina ny ministra vaovao izay mbola ataontsika mbola tsy tafapetraka tsara kory amin'ny toerany no andeha atao takalonaina raha zay nazy ilazana azy ny amin'izany tsy famalina ny fitakina izany. Za eto tena miantso fahatsiarovatena tsika mpanabe rehetra hoe ireo mpianatra ireo misy mpianatra classe d'examen mitaky izy ireo ny hianatra satria rehefa ho avy ny fotoana ny fanadina-mpanjakana dia matahotra zareo no tara par rapport amin'ireo raha mihoatra amin'ireo namany izay any An-Tsekoly hafa. Ireo mpianatra ireo ny ray aman-drenireo mandefa an'ireo mandeha mianatra manana toko zany fa misy mpanabe mandray azy ireo any An-Tsekoly dia veriko angamba fa andeha tsy ataontsika takalonaina ny mpianatra ao anatin'izay. Ny ministra izay mitantana ankehitriny ministère fanabeazam-pirenena dia olona misokatra. Za raha mahita Michel diso misokatra loatra indray satria raha ny zavatra hitako indray tena misy an'izany hoe misy olona tena tonga dia tena mamaky varavarana manosika varavarana misisika sanatriavy vava tena menatra ny tenako amin'ny mampanabe hoe ao anatin'izany tontolo misy ny tenako zany no ahitana n'izany zavatra zany mba nahita ihany passation maromaro tany amin'ny toerana maromaro amin'ny ministère ankehitriny izay mipetraka fa tena ny ao amin'ny ministère fanabeazam-pirenena tena hoe mialatsiny amin'le filazana hoe tena ohatrany hoe netsena fa tena mikorotana be amin'izao fotoana izao. Ny zavatra tsara resahana dia hoe matoa ny ministra no safidiny filoham-panjakana ary isaorana izy namena izay fitokisana izay ho an'io ministra io dia fantany zany fa manana ny compétence no dinihany ny mombamomba azy amin'ny alalan'ny CV izay nalefany ary nanaovany entretien io ministra io dikan'izany mahafehy tsara an'izany andraikitra amin'ny tompon'andraikitra an'io ministère izany. Misy ny fitakina maro samihafa iombonako hevitra mampiasa ministère fanabeazam-pirenena na raha tsy teny fotsiny amin'ny hoe resaka intégration zany anefa ela be Michel tsy nandezany intégration zany ny
jantona daholo ho an'ny mpiasam-panjakana rehetra ao anatin'izany ny tenako manokana kanefany iza ny tomponantoka tamin'ny fampiatona sy fampiatonana ny intégration tsy ministra ankehitriny tsy ministra karena no tomponandraikitra amin'izany fa ministra tany aloha fa ny ministra kosa izay mipetraka eo ankehitriny ao anatin'ilay fanovana izay napetraky ny filoham-panjakana fa mila tanterahana dia miezaka mitady hoe inona no ahafahana mamany olana ary izany zavatra izany dia tsy maintsy iarahana mama miaraka amin'ny ministra ny fitantanam-bola anankiray miaraka amin'ny ministra miandraikitra ny mpiasam-panjakana ny asa sy ny lalàna sosialy zany rehetrarehetra zany zany mila jerentsika mpanabe ankeo ao anatin'izay ny ao amin'ny faniriako dia misitona an'le saintsika ao anatin'izay hoe ireo mpianatra ireo tsy misy tsinony tsy misy adosono mihitsy ny amin'ny hoe misy olana ny ambadimbadika any ka lasa tsy hampianatra ny mpampianatra fa ny olana angambany tsy ny ministra tsy ny tenako tsy ny mpianatra fa ny tany aloha no olana tsy nanao an'izay tokony nataony amin'izany fanatsarana fanabeazana zany ary manaprofo zany zavatra zany fa tena tsy nahomby ny tany aloha raha tarafina amin'izao zavatra zao ny angatahako manokana dia hoe avelao aloha hipetraka ny staffny ministra avelao aloha hiasa le ministra satria manana roa volana izy dia iarahany mijery rehefa aveo satria misokatra ao mivaravarany ary diso misokatra be loatra indray ary satria dia tena olona ao zany ao ministera zany amin'izao tsika miteny zao dia ho hitantsika eo satria ny filoham-panjakana ny nametraka hoe ao anatin'ny roa volana ianareo hojerena ny fahavitanareo asa na tsy ao anatin'izay tsy piako fotsiny raha mikasika an'io resaka mpianatra resahanao io dia hoe hoe manay aho enganie ho diso aho Michel manay aho hoe saosanatry misy dia tanan'ilay ministra teo aloha izay mazava ho azy malahelo ny amina ny sorana azy eo amin'izany andraikitra izay efa nytanana andritra ny taona maro zany ohatra saosanatry io ka korotanina le fanabeazana satria ina ny antony mahatonga ny tenako miteny an'izany za zao 10 taona ny mpiasan'ny ministera fanabeazam-pirenena isaky ny tsy volomboasary no mitondra ny ministera dia misy manakorotana foana ny ministera io tamin'ny andro ny HVM tsaroantsika tsara fitokonana tsoroa aman-tany natao teo amin'ny tokotany ministera ny fanabeazam-pirenena io ary sahirana mihitsy ny ministra tamin'izany fotoana nandamina n'izany fitokonan'ny mpanabe tamin'izany fotoana zany miverina ny volomboasary tao anatin'izay 4 taona lavabe zay tsy niakatra ny karama nandritra ny 5 taona zay ny tenako zao mitabatabany amin'izany hoe fa maninona ny tsy nampiakarina ny karama mpiasam-panjakana nefa ny fampanantenana tany voalohany dia hoe izy rery no ahavita ka mody nampiakarina 13%. Fa maninona reo mpanabe reo syndicat reo tsy mitokona tao anatin'izay vanim-potoana lavabe tsy nisy ny fisondrota-karama zay andro hoany ministra vao mipetraka tsy ampifiry andro dia korotanina kotabaisy na kotrokotrohana ny amin'izany hoe tsy maintsy takina anao sy manao visony taratasy sy ny sisa dia miantso ahy eto amin'ny mampanabe atsika miantso ahy le fahendrena tsy misy zavatra vita ao anatin'ny ray andro ary izany indrindra no ilazana hoe tsy misy koa nefa zavatra tsy vita amin'ny fifampiresahana dia efa ametraka izy zao ina moa zany andro ahafahany mandray dia any angambany isika no mitondra an'izay etatsika izay fa araka ny teneniko teo misokatra ny varavarandra matoa ministra momba le ao amin'ny CUA resahanao misy koa ny fitakina ao amin'ny CUA nanokany soma fialana dia androany fanohanana soma fialana androany fanohanana oui zany ny zavatra misy dia te hiteny aminao hoe tsy ka isolé le Antananarivo fa voamaly angamba raha tsy diso navoaka ny mpanao gazety namana amin'ny fahitalavitra tsy miankina anankiray dia mitokona ihany koa ny any Ambondromamy ny zavatra hitantsika resaka commune andresahana dia saika ireo commune izay ahitana ben'ny tanàna izay lany amin'ny alalan'ny volomboasary no ahitana olana amin'izao fotoana izao ary indrindrindrindra marina ny teninao alabato izay efa nampimenimenina ny olona nandritra fotoana maro saingy rehefa tratrany hoe azo raisina fa tsy mitombona na hoe efa io ny didy mpitsarana dia manekena ny hoe didy tsy azo ivalozana izay mivoaka sy ny sisa dia ny lefitra fotsiny le vahoaka malagasy manoloana an'izay le vahoaka tany amin'ireny commune maro samihafa ireny ao anatin'izany mponiny atao tanàna Antananarivo dia tsy gaga zany raha ohatra ka mahita an'izay hoe misy ny etsika ny amin'ny hoe fitakina ny fanesorana ny ben'ny tanàna dia misy koa izy ianao ny fitakina indray ihany koa ny hoe fampijanonana azy eo amin'ny toerana dia hoy aho hoe ny tolona dia marina be mifampidiranao teo izay ny initiateur n'izany tolona izany ny tolona raha ny tolona izay ka nitarika ny tolona ka narahany vahoaka teto Antananarivo tany amin'ny faritra tany amin'ny faritany diaspora rehetrarehetra maneran-tany ny tolona kosa namana Michel dia napetraka dia hoe miala rajoelona sy ny firongony
de le firongony zany a no hoe tsika miara-mametraka sy miara-mamaly hoe inona le atao hoe firongony. Ary za miteny aminao fandraisako teo ny any anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena, zany isan'ny fitakiana ireo olona izay mitaky audience eo anivon'ny ministra amin'izao fotoana zao hoe mialatsiny aminao raha matao ministra fa takinay de zao esory daholo ny any anivon'ny draine, esory daholo ny sisiko rehetrarehetra, esory daholo le tompona andraikitra, eny fotony rehetrarehetra izay namorotra anay, nampijaly anay ary tsy nitondra soa anay ny fisian'izy ireny teny anivon'ny andraikitra maro samihafa. Ka zay le izy, zay le fanovana, ny vahoaka no mitaky an'izany de ataoko angamba fa mazava be le zavatra misy amin'izao fotoana zao ary io tsy ka isolé, tsy hoe zavatra mitokana ho Antananarivo io tery ano zato andrefana kosa hoe efa nisy an'izay ho généralisé io raha zao fijeriko azy zao satria araka ny tenenao teo tam'le fanontaniana teo de mivaliko ianao hoe manana fahalalana ny olona de maneho ny alahelony am'izay le olona ny amin'ny hoe fa ahoana zay ny terena tsy maintsy anaky an'ity olona tsy lany-bahoaka ity sy ny sisa ny hevitra de tsotra mila mijery le olana eny anivon'ny fitondram-panjakana hoe raha ohatra mantsy ka tsy mandray fipetra ny fitondram-panjakana mikasika ny hoe nisy tokoa zavatra niariary ane raha ho Antananarivo renivohitra ny andeha ataontsika hoe ny miaramila zazavaona le fa mifidy teto, karapanondro sy karapividiana tsy mitovy ny soratra, olona avy mifidy aty na le fa mifidy ary sy ny sisa ka iantsoko ny anivon'ny fitondram-panjakana hoe mila andraisana fipetra ny mikasika an'izay mba tsy hiteraka sakana zany eo anivon'ny tanàna zany ny zavatra ohatran'izany fa mila mihaino isika ny etaetam-bahoaka ao anatin'izay satria tsy diso angamba raha miteny fa nisy alabato tao amin'ny tanàna Antananarivo ary ny pirofo rehetrarehetra izay eny anivon'ny fitsarana amin'izao tsika miteny zao de manamarina ny fisiany zany, tsy antoko ray, tsy antoko roa fa maro be ireo nitondra pirofo sy zay rehetra hitany nandritran'izany fizotra fifidianana izany ny amin'ny fisian'ny alabato ka le teo aloha tsy navelany teny androany olona manana fahalalana mba miteny de maneho ny alahelony ao anatin'izay. Raha mato Clemence RAHARINIRINA taorininy hetsika tamin'ny zomalasa teo iny de enao ny voatontonona ao ambadiky reny hoe naniraka an'ireny olona teny amin'ny vavadin'ny commune Antananarivo reny ny arivan'iny ianao mameloka andray ny TMH hoe misy ekipa ny TMH mipiasa HANAKORONTANA eto Antananarivo tsy hoe ahoana marina zany ty zava-misy ty satria mifampiampangy ianareo mifampitora bato ianareo mifanondromolotra de ny vahoaka mihitsy zany am'izao no ohatrany hoe lasa tsy fantatra tsony hoe iza le tena marina fa anivona tambazotra an-tserasera na hitana zany zavatra zany. Mikasika ny enseignant manokana aloha mba tiako ampiana fanazavana kely Michel raha sitrakao mikasika an'le hoe misy manohana ny ben'ny tanàna. Za zao nahazo MP ary le MP de naparitako satria tena miteny ny anara le olona ary mampiseho ny sariny. Inona ny zavatra soratan'le olona ao anatin'le MP de hoe raha mikasika le fanohanana ny ben'ny tanàna andresahanao teo de efa nisy koa izy io tamin'ny tsy tadidiko iny fa tamin'ny herinandro lasa de niteny le mpiasa ny commune hoe raha ny fampiatsonanay mba hivory teo anivon'ny hémicycle na ny toeram-pivoriana ny mpanolotsaina ny tanàna filan-kevitra munisipaly ao an-tanàna Antananarivo dia hoe fivoriana irahan'ny mpiasa fotsiny ihany kanefa le fivoriana rehefa avy eo tsy mbadika lasa mivadika ho fanohanana an'ny ben'ny tanàna dia gaga zany lay piasa zany le piasa eo anivon'ny tanàna Antananarivo manoloana an'izay ary nitondra fitarainana de zay le anaovan'ny olona commentaire ny anaty Facebook hoe zay le fomba fanao mila ovaina izay le manipulation zay satria lasa ohatrany hoe ampiasaina zany ilay piasa entina iarovana seza zany raha zay nazy io ilazana anazy zay aloha ngamba ny tiako fanamariana ho fanampy lay fanontanianao tery aloha ozy izy ianao hoe mipetraka amin'ny fanontaniana hoe ianao ve no naniraka an'ireny olona ireny ataoko angamba fa raha ny tenako manokana aizany pirofo ilazana fa za de naniraka olona hoe mandana maketsy na mandana makero azonao ny faharoa manarakaraka zay ny fantatro resaka tolona mantsitsika tany amin'ny fantaniana voalohany teo dia averiko ihany ny baiki-pitoloman'ny tolona natao teto izay ampanetretena no ilazana hoe izay telo menadany tenako babaly ili no isan'ny tarika an'izany tolona izany de ny baiki-pitolomana de hoe miala rajoelona sy ny firongony ny nitarika ny etsika tamin'ilay hoe nitaky ny fanesorana ny ben'ny Antananarivo tamin'le niteneninao teo tamin'ny faraparan'ny herinandro teo de reny le ekipa
nanetsika ny tany toliara satria tulearoa zany hoe zanaky toliara izy reny fa mipetraka somonina eto amin'ny tanàna Antananarivo. Zay kosa aloha zany tiako précisena. Tiako tenenina zany hoe ny tolona mihitsy ho amin'izay fanatanterahana le baiki-pitolomana zay hoe miala Rajoelina sy ny firongony. Zay zany ny tiako tenenina. Ka rehefa tonga verina taty Antananarivo izy ireo dia gaga sy talanjona raha mahita hoe fa maninona ianareo no to mandromandry ary to tsy mipetrapetraka fotsiny mahita ny fisinny mbola misy firongony eto amin'ny tanàna Antananarivo. Dia nandray initiative izy ireo zay initiative ny manokana ny amin'ny hoe antsy mety raha toa ka mbola misy an'izay hoe firongony zay zany tavela izay tsy mifanaraka ny amin'ny hoe tolona izay natao. Ary tsindriko tsara hoa ilay ndresahako tery aloha hoe i raha ny fifidianana zay nandeha teto manana miprofo rehetra amin'izany na izahay na ireo candidat mifaninana ny amin'ny hoe be dia be loatra ilay osika raha tamin'ny fifidianana teto amin'ny tanàna Antananarivo. Everiko fa légitime be ilay fitakiana izay ataondreo olona izay mitaky an'izay. Tendray ianao hoe aveo misy resaka hoe TMH sy ny sisa am'le resaka fandorona ny lampantanàna sy ny tsenana nosy be ngamba andresanao tsy piako kely angambany aloha Michel de zao hoe tao anatin'ny lomano tao anatin'ny seritry ny asa fanaovana gazety ny tenako nandritra ny taona maro ary izay mihitsy ilay hoe raha nanao publication ny tenako tsy nanao affirmation fa nametraka tsara mihitsy fanontaniana tao anatin'izay satria ilay vaovao miely ny paritaka dia PDB no napafantatra azy tsy avy amina source tena hoe fiable be fa akoatran'izay dia mbola nisy olona nyteny tamiko koa hoe misy an'izao mihitsy misy zavatra miketriketrika ohatran'izay ka mba hisorohana ny sanatiavina hitrangano zany dia tsy maintsy avoaka ny vaovao fa tsy maintsy atao amin'ny endrika fanontaniana mba sao misy tena hoe afaka tonga dia mamaly ny amin'ny hoe ohatran'izao fa ny vaovao dia source fiable no nanome an'le izy hoe misy mitady anao zavatra tahaka izany ka ny tenako aloha raha sanatry ny misy an'izany dia tena anameloka amin'ny heriko sy ny haiko manontolo an'izany zavatra zany. Eto indray ihany koa mametraka fanontaniana apetrako tsara mametraka fanontaniana ny tenako rehefa nahita ny publication ny Patrick Raharmanana inona ny zavatra andresan'Andriamatoa Patrick Raharmanana dia ozy izy hoe ao amin'ny commune ozy izy dia feno olona avy amin'ny TMH rakotra TMH ny amin'ny direction an-tsena aloha ny fantatra hoe zandriny any amin'ny TMH iny dia zay zany ndreneniny ao anaty mametraka fanontaniana indray ny tenako zany ao anatin'izay hoe satria mantsy misy miteny hoe ahoana moa ny andorony an'io raha ohatra ka hoe zay ka andeha ataoko hoe tsy tena hoe fomba fanao fa mety hoe diso avy raha hiteny an'izay fa haia mitondrako azy hoe saude lapetrako tsara hoe rehefa misy zany fanesorana anay eto satria nareo mitady ikonikonina ny misy olona andian'olona mitady ikonikonina any ka aleo tonga dia midoranao dia tsisy trasy tsony dia tsy afaka enjehana tsony zay dia fa sanatria ho zany hevitra zany resako zany fa tsy miteny hoe manendrikendrikendrakotana manendrikendrikendra-be ao anatin'izay fa fanontaniana no apetraka ao anatin'izay hoe so sanatria zay le izy ary zany nefa hitantsika teto koa nefa ny aloha na tiana na tsy tiana Michel jereo fotsiny tamin'ny tolona 25 septembre rehefa nandeha ny tolona 25 septembre iny dia nandeha ny tolona zay moa zany tsy afaka nitarika satria placé sous contrôle judiciaire inona zavatra nitranga nanombotomboka teo amin'ny tamin'ny fito latsaka fito amin'ny ena sasany teo nandeha mifandrobana reraka Antananarivo mitetitety rosery zay le zavatra tiako tenenina hoe fa hitantsika teto zany le resaka kidorodoro robaina dia doradorana ohatrany tamin'ny 7 sy 4 arivo ihany miezaka manao rapprochement mijery pratikan'ny fanoherana pratikan'ny team ve zany zavatra zany pratikan'ny HVM ve zany zavatra zany pratikan'ny zany mpanao an'izany zavatra zany dia eo amin'ilay tsy te hanan-dratsy sady eo amin'ilay hoe sanatriaviny vava tsy teny hoe inona hoe fanao ve sa hoe inona fa ao anatin'le aya foana izay tsy nitenako angamba nametraka an'izay voalohany fa ny ao anatiny tambajotra nefa miteny an'izany hoe mahagaga fa rehefa
rehefa navelany sokatra le 13 mai de reny misy olona anankiroa rovavy avy de mandeha de vetivety eo misy trano may de iny izy rovavy tonga aloha tetsy de lasa mipetraka ho azy le fanontaniana namana Michel ao anatin'izay. Ka zay le tiako tenenina hoe ny resaka momba ny resaka TMHU de tena teneniko hoe nisy tena feo nandeha mikasika an'izay ary manao an'izay resaka rapprochement zay manao an'izany resaka de atao hoe fijerena manao jeritodika ny zava-misy rehetrarehetra de lasa mametraka aya ao anatin'izay. Eto de mitodika ny amin'ny fitondram-panjakana ny amin'ny hoe tsy zangamba no teny an'izany voalohany be debe no miteny hoe andresy fepetra ireo fa tena manahirana ny mbola hoe fisindry zareo. Zaho tsy hoe zany no miteny an'izay fa ny olona be debe raha mamaky commentaire tsika de miteny an'izany avokoa de apetraka eo ambany fahendreny ny tompona andraikitra no mikasika an'izay satria ataoko angamba fa matona apetraka ny manam-pahefana de afaka manao ny investigation ny amin'izany zavatra rehetra izany fa ny faniriko amamponina Tananarivo de tsotra sy amaolom-boafidina Tananarivo de hoe engany tsy ho tonga am'izany satria raha sanatrika zany no misy de asa angambany ny zavatra hitrangy eto ary ny amaranako azy de hoe resaka trano may, tsena may, ala may de samy mandinika kely de samy mikarokaroka ny anaty tambajotra hoe nandritry ny vanim-potoana firy tao anatin'ny fitondran'iza no tena nisy an'izay de tsika rehetra miara-mamaly. Raha tonga ary ny fotoana hoe ametrahan'ny bentanàna na esorina amin'ny maha-bentanàna azy ny bentanàna Tananarivo raha matoa Clemence RAHARINIRINA ve anaiky ipetraka ao PDS zany anarina n'le zavatra tsy nety ny trosa amin'ny vangongo ny fako ny lalana simba anaiky andray ny toerana PDS ve no manahirana mantsy namana Michel zao no mamaly an'izany fanontaniana zany raha hoe tonga de hoe eto efa ny fotoana moa efa niresaka tamin'ny fahitalavim-pirenena ihany ny tena ny zavatra misy aloha androany de mbola tsy tonga antsika satria ilay mpitantana aloha hatreto dia mbola miziriziry hitantsika angamba amin'ny publication vomaly tsy fantatro compte fako angamba nandefa nino hoe za tsy hiala na mosoroana amin'ny lapel raha ohatra n'izay angamba le publication hitako maly dia eo alohantsika zany aloha androany hoe olona miziriziry tsy mety mametra-pialana fa hoe zay zany tsy averiko tsony angamba n'izay moa nampiasain'ny olona tany anaty tambajotra izay. Io nefa na tiana na tsy tiana tsy hoana Tananarivo irery ihany io fa ho an'ireo commune zay fandraisantsika teo hoe be debe no nisy resaka alabato be debe no miteraka korotana misy aza moa efa mifatsihan'ny olona ny commune de misy moa efa nametra-pialana ny bentanàna volomboasary sasany misy moa efa tonga de efa lasa izy mihitsy napetraka ny vahoaka natero ny vahoaka tao amin'ilay commune de ny toyany rehefa mametra-pialana hoy ianao teo ny tompona andraikitra eo anivon'ny tanàna Tananarivo de ny toyany tsy miankina amin'ny Clemence fa miankina amin'ny mpitondra fanjakana ny MINISITRA izay miadidy sy miandraikitra ny fametrahana ny fitohizan-draharaha eo anivony zany commune izany raha toa ka tonga any amin'izay tsika mametraka fanontaniana ianao ianao ve vonona sy ny sisa tsotra kely fotsiny ny amaliko azy angamba Michel hoe raha i Clemence RAHARINIRINA ndresantsika de zao tamin'ny 2019 ny tenako dia efa fantatrareo tsara angamba zay efa nieritreritra na minavina ny rotsaka ho ben'ny tanàna na Tananarivo ary efa nandefa andeha ataontsika hoe nanao nandefa ny programme an'asa tamin'izany fotoana nalefa teny anivony volomboasary 2019 ny taona tamin'izany fotoana hoe mba maniry hitondra ny anjara birika eto amin'ny tanàna Tananarivo tamin'izany fotoana satria nahita fony mbola mpanao gazety izay tamin'ny andron'ny PDS tany aloha de manaraka ny zava-misy rehetra amin'ny tanàna Tananarivo manao couverture mandeha etsy manao mandeha makeria de mba naniry tamin'izany de nanolotra ny programme an'asa tany amin'ny volomboasary tamin'ny 2019 de tamin'izany fotoana moa zany nampanantenaina hoe aleotsika miaraka satria tsara kokoa miaraka fa raha samparitaka ny vato fa tsy alohanao ve miaraka aminay de fampanantenana be debe izay tsy nisy nitaterana tsy hiverenako tsony amin'izay mba hitenenako anao fotsiny amin'le valina de ataoko hoe tsy tonga de amaly ary hoe ohatra zao fa mino fa azony pijery sy pianao tsika ny tiako ambara ao anatin'izay de efa tamin'izany zany no nieritreritra tsy tanteraka le izy tamin'izay fotoana fa lasa nitarika ny lisitra mpanolontsaina ny volomboasary no nataoko kanefa nantarika ny lisitra volomboasary raha ny tenako dia tsy nametraka mihitsy ny amin'ny hoe volomboasary dia anaraka ambokiny ny tsy fetezana zay ataony mpanatanteraka izany toe-tsaina izany tsy midera tena eto fa miteny mahitsy amintsika rehetra zay olom-boafidy
amintsika rehetra zay manana andraikitra hoe aoka isika metraka fa rehefa tsy mety de tsy mety. Zandrindra no antony nametrahanay an'le fandarana teto amin'ny CM hoe tsy manan-kilembenana. Rehefa hoan'ny vahoaka satria anao olom-boafidy de ny vahoaka ny tokony imasoanao de ny vahoaka izay. Ka tamin'izany fotoana zany de efa nametraka an'izay hoe za raha voafidy tamin'ny anaran'ny volomboasiara aza dia nijoro foana rehefa nisy fanapa-kevitra hitako sy everiko sy naresy lahatra fa tsy hoany amin'ny tombontsoa ny vahoaka n'Antananarivo. De nijoro reniny rahanareo nahita reny toyny fitoriana intsivy teny amin'ny fitsarana isorana ny tompo mbola velonaina zany nahazo fitoriana mpamfampolo moa le farany teo le nisamborana anay sy papa Rakoto Arsoa tao anatin'izay. Faharoa manarakarak'izay mba le fanontanianao ihany de tiako resahana hoe tamin'ny farany teo ihany koa 2000 le fifidianana teo 24 de nieritreritra ihany hoe andeha hirotsaka amin'izay ho amin'izany andraikitra izany. Efa natao daholo ny approche mba niantso olona, niantso malala-tanana, niantso namana andao rangamba ifanohana fa vitako ty tanàna Antananarivo ty mazo matoky ny tenako ianareo sy ny sisa zay natao. Dia niantso ny team mandray tamin'izany fotoana satria rehefa nisy niantso jay taty anivon'ny volomboasary de ny team ny tena nanampy ny tena tamin'izany fotoana tsy afenina zany dia lasa tafaraka ho azy zany tao anatin'izay ny tenako sy ny teo anivon'ny mpanolontsaina ny tiako Madagasikara ary tany anivon'ny fianakaviambeny ny toko tiako Madagasikara. De nieritreritra ihany koa nirotsaka de nanantona ny président Rafalomanana nandefa taratasy ny hoe everiko fa ny tenako zao mahafeno fepetra. Teo moa zany nandeha teny fotoana de ireny rahantsika nahita ireny fa lasa hoe président Rafalomanana no nrotsaka ny tenako kosa na tiana na tsy tiana za tsy mpiady seza za tsy te ole mpanao politika hoe sanatriavony vava le hoe tsy mahafantatra ny atao hoe redevabilité satria fantatra tsara fa raha tafavoaka tao anatin'ny antsojain'ny volomboasary tamin'izany de teo ny team de tsy nieritreritra mihitsy zany amiko tena nalaviriko lay hoe za andeha hifaninana amin'ny président Rafalomanana izay na tiana na tsy tiana tao ambadiky reny fanampiana tao anatin'izany rehetrarehetra zany tamin'izany fotoana izany. De zay no antony tonga ny tenako nandefitra indray nefa efa nanana programme ary le programme tamin'izany fotoana nomeko mihitsy na ny volomboasary efa nomeko azy ny programme koa de na ny team koa de nomeko azy koa ny programme koa hoe raha toka ho an'le fanasoavana n'Antananarivo inona moa nitazomako an'ity zavatra ty inona nitehirizako azy de nomeko tany le izy. De zay angamba no élément de réponse navaly teny etiko avy aminao hoe raha Clemence RAHARINIRINA de efa ela ny vonina ka raha toa ka apetrako tsara izay condition zay mitodika makaty amin'ny Clemence ny rapitso rafaka pitso ny amin'izay mety ho fanapa-kevitra ny amin'ny eo amin'ny tanàna Antananarivo dia mahavaly azy angamban'izay valiteny zay nomeko anao zay hoe tsy olona hoe mianatra asa, tsy olona hoe tsy mahafantatra ary indrindrindrindra sahako ny miteny tsy olona manana olana ampiasa ny commune urbaine Antananarivo raha ny tenako Clemence RAHARINIRINA. De zay fotsiny angambany hoe ny teneniko moa izy ty tany amin'ny fahita lavim-panjakana hoe tsy miamboadidy mon colonel de mbola mafisika tiany raha toaka izay no isy rapitso dia andraikitra ohatrany andraikitra rehetra io hoe lamana lilira faralalo zao napetraka izy ho ministre ny fizahantany sy ny asa tanana izay sorana ny filoham-panjakana mametraka vidiko isanaminy dia rehefa didy apetraka aminao dia tsy maintsy iantsoroanao anatin'izay. Mikasika amin'ny baba manokana mbola tsy tiako resahana ny momba ny hoe manahoana sy manahoana ilay toerana izay eritreretina metrahana amin'ny baba satria mbola ao anatin'ny fijerena an'izay tsy hoe fijerena diso mantsy raha hoe sanatriso de misy miteny ndray hoe adino baba non tsy adino baba fa i baba zany no avela mihitsy aloha misafidy hoe inona no mety aminy inona ny compétenceny de inona ny safidiny ao anatin'izay mba hipetraka foana le resahako teny niveau ministère fanabezam-pirenena angamba n'ilay hoe the right person in the right place le olona mendrika amin'ny toerana sahaza. Raha reo mpikambana mandrafitra ny gouvernemanta Eritsalama Rajonarvelo misy 7 menata teo nivon'ny ministère ny fanabeazam-pirenena ihany hatreto no efa nahitana olana ny arivany nanendrena azy de efa nisy ny mpiasa nanao fanambarana mety hoe manahoana zany ny fahitandramatoa Clemence RAHARINIRINA isan'ny hoe angadina nanana sy finahitana ity fanovana fitakina teto amin'ny fireneny ity ianareo telo menata reny zoanareo manaramaso miteny ireo tsy mety amin'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta ireo manahoana ny mety hoe mamaly an'le hoe fitakina teny Kianja ve ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta ireo tsisy firongon-drajoelona ihany koa ve
Le mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta raha fahiny fanontaniana petraka ao amiko a de hoy aho hoe reo aloha zany a no nametrahany filoham-panjakana fitokisana. Isika nametraka fitokisana amin'ny filoham-panjakana Randrenirina Mikaela dia amiko lojika isika raha tokony nametraka fitokisana aminy ny amin'ny safidiny ny amin'izay mandrafitra ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta manomboka hatrany amin'ny prime ministre izany. Raha ny mpikambana amin'ny gouvernemanta manokana de samy rahantsika nafantatra fa nameny 2 volana mba ahafahany maneho mporofony ny amin'ny fifehezany na tsy any andraikitra izay nakinina taminy a everiko fa feptaona rariny de rariny zay ahitana hoe mandroso ve sa tsy mandroso sa mikatso a ny zava-misy eny anivon'ny ministera tsirairay isan'isany. Eo aloha zany tsika androany a de zay apetraka fotsiny amin'izay le izy hoe mila mametraka fitokisana de raha tsika mitazana eo anatin'ny 2 volana hoe manahoana sy manahoana ny mikasika an'izay. Ny zavatra misy a te hiverina kely any amin'le tany aloha mantsy marina fa comparaison nefa ndraindraiky hoe ilaina amin'ny fampitana mba afahana mandroso de hoy aho hoe ny teo alohany namana Michel de zao hoe na nentina ataony mpikambana atao anaty gouvernemanta na menimena ny tany an-tambajotra na efa hita fa scandale be zao ny ataon'ny ministra ninina dia nanamafy sofina foana ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana. Zay ny zavatra nitranga. Ankehitriny tsika manana filoham-panjakana vaovao a efa betsaka aloha ny fanapa-kevitra hitako ny raisiny a izay raha za manokana faly ohatra tsy asiana sary izy efa andeha mitsy mila ny sariko any anatin'ny birao-pokotany zany na eny anivon'ny commune andeha hoe hideradera zany aloha efa zava-dehibe ao anatin'le fanetretena izay ananany efa hitanao zany hoe efa misy tena fiovana misy cassure be par rapport amin'le tany aloha zany ny zavatra misy a amin'izao fotoana izao dia zay 2 volana zay a irarintsika ho ela velona daholo a ahitana any hoe nanahoana ny ministra tatsy nanahoana ny ministra taroa afatsika tena mijery a an'izay zavatra zay. Ny olona tsirairay de mila tsaraina amin'ny asany zay angamba ny zava-dehibe ao anatin'le izy a dia ho hitantsika eo anatin'izay feptaona izay. Kasika ministera fanabeazam-pirenena manokana zay fandraisako tery am-piandohana ny tena resahanao hoe tsy pitolona le ministra sy ny sisa de zay le olana zany miteny aminao raha ohatra ka ny mahampitolona no andeha atao hoe critère aloha dia mety tsy haiko lili angambany zao aloha pitolona de iza koa zany atao hoe pitolona ny miserasera ay de ny eo miserasera zao pitolona de mety tena tsy betsaka le pitolona azonao le tiako tenena ka angambany tsy de hoe any loatra lay izy fa any amin'le hoe mahavita ve le olona ary atateraka n'ilay politika apetraka amin'ny filoham-panjakana ve fitondram-panjakana ve le olona ary ao anatin'ny 2 volana ve izy afa-po ve ny zavatra hoentiny any kokoa ngamba ny tokony hitondrana an'izay adevitra zay ngamba ny raha ny fijeriko anazy a de ny zavatra misy zao raha ministera fanabeazam-pirenena manokana za zao mahita tena teneniko anao ampanetreteny ty namana Michel mba hitako daholo ihany ny ministera hafa samy tonga de manendry ny staffny a de samy manendry nyzay hitany faheveriny hoe afaka hiara-hiasa de milamina fa ny eo anivo ministera fanabeazam-pirenena ne teneniko anao tonga hatraminy hoe zay manendry ny dirikaby tsy maintsy zay manendry ny dirikaby tsy maintsy zay manendry an'izao tsy maintsy zay manendry an'ity tsy maintsy lasa ohatrohatry zany za araka ny teneniko teo a ny tenako dia 10 taona ny asa teo anivo ministera fanabeazam-pirenena hitako ny fonahako raha manonona anarany eto hoe hitako ny fitatana ny ministra Paul Rabary a ny ministra Horace Gazien ny ministra Rija Somanana ny ministra Volaingo Marie Thérèse ary ampahankely tamin'ny fitatana ny ministra Saondra Marie Michel fa za miteny anao tsy mbola nisy an'izany mihitsy tao hoe piasa ministera na mpanabe anditeny hoe tsy maintsy anay ty direction ty tsy maintsy anay ty direction ty tsy maintsy anay ty direction ty raha toka zany ny lazaina fa fanovana mialatsiny fa tsy fanovana zany fa fiemorana ny olona anankiray rehefa hiasa izy a de mila olona voalohany aloha atokisany samy manaiky an'izany daholo kosa angamba isika atokisany le olona hahavita aloha an'le andraikitra zay nakinina aminy ary ny ministra tsirairay tsy manana fa tsy 2 volana ny zavatra misy amin'izao fotoana zao a izay rehetrarehetra mihevitra fa hoe afaka miteny sy manana olona ho atolotra amina andraikitra anankiray a dia samy
samy te aneo daholo miaraka amin'ny CV, tiany anay atolory, tiany anay atolory, tiany anay izao, de tena ohatr'izay ho le teneniko hoe chantage, takalonaina le ministra am'izao fotoana izao ny amin'ny zavatra mitranga. Ny zavatra tsy maintsy isy rehefa kelikely tsy maintsy andray fanapa-kevitra amin'ny ministra satria tsy tafavoaka mihitsy izy zany ao anatin'izao hoe tsy haiko hoe fijerevana ve hoe tsotra ve le ministra. Za tena miteny antsika mialatsiny Michel itodika amin'ny mpiara-miasa eo anivon'ny ministera fanabeazam-pirenena. Ny tenako zao tompoko tamin'ny andro ny ministra Saondra Malala Marie Michel dia nafektena noho ny tsy fitovizan-kevitra noho ny Hiverina zany hoe ty Clemence ty mpanohatra ty de ty mila écartena tao satria za tao amin'ny central ny asa tao amin'ny ministera trano boribory ity mila esorina any ty dakao any io ny esorina tao nalefa any amina lycée nalefa any amina établissement scolaire za tsy miteny hoe ratsy ny miasany amin'ny lycée sanatria fa tiako tenenina aminao ny fahaizako ao anatin'ny fifehezako ny asa tao anivon'ny ministera fanabeazam-pirenena resaka serasera ny tena angadiko de nalefa zany ho any anivon'ny lycée. Fa za tompoko na de tsy manaiky lembena na za na de zay ara le ao anatin'ny saiko sy ny atodohako hoe za tsy manaiky zavatra tsirariny de fa zay tsy maintsy ny akeko satria mpiasa-panjakana napetrako tsara zay zany mila apetrako amintsika ao anatin'ny ministera fanabeazam-pirenena hoe raha misy zavatra tsirariny affectation abusive otrinazo anay zoatsika no mitaraina zoatsika no miteny fa ny teny kosa hoe za tsy manaiky raha tsy zany dirikaby Michel, zany dirikaby zany aneka tena olona farak'izay tena mila atokisan'ny ministra io ny vavany, io ny masony, io ny sofiny, io no mirepresente anazy naiza ahoana moa tsy maintsy hoe olona tsy fatany tsy maintsy apetraka eo satria hoe zay veny hoe ny tolona raha nisy ny tolona hoa de zay zao fa Clemence RAHARINIRINA tompoko manaprofo an'izany daholo angambany ao ministera tsy mbola niteny aho hoe za tsy maintsy zao atao ministera fanabeazam-pirenena tsia de zay le teneny hoe andao re ilay ministera tsika izay misy olana be dehibe napetraky ny tany aloha zay tsy voavahany andao zay no hoe za atsika arenina miaraka ao anatin'ny fifandaminana sy ny fifampianona de mba tsy sanatria hoe rehefa mba tsy voaray le tolo-kevitra de inona nde anaovana tantara be o zay fitenenana fa mety tsy androany mety mbola ahoana moa le fitenenana zay mbola ho avy ny anjaranao zay fitenenana ohatrany tenako zao taloha za mpiasa madinika teo anivon'ny ministera fanabeazam-pirenena de niezaka tao anatin'ny asako tamin'izany fotoana tamin'ny taona firy tsy tadidiko ny safidin'ny tompon'andraikitra tamin'izany hoe ianao atao chef de service tsy nohony hoe za nanao kolokolona noho nina fa rehefa hitan'ny olona fa niasa tsara de nitondren'ny olona ho amin'izany andraikitra zany de ndao re mba ataontsika ohatr'izay le ministera tsika mba ho mendrikitsika ao amin'le toerana izay hanendrenantsika raha pitso de mba tsy ataontsika forcine ohatran'izany le izy satria sady menatra ako amin'ny mampiasa ministera fanabeazam-pirenena no menatra ako eo anatria le ministera maro samihafa zay misy mijoro ankehitriny eto amin'ny tany sy ny firenena hoe ny ao amintsika rery no misy manahirana tahaka zany. Anisan'ny nambaran'ny ministra teo aloha io tamin'ny famindrapitantanana tamin'ny alakamisy lasa teo le hoe ao amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny fanaovan'ny sasany kajikajy politika ao no mety hoe anaovana an'izay tokoa ve zany ao amin'le fanabeazam-pirenena hoe aty no hoe politika fa tsy teknisianina olona tsy mahafehy an'le asa fa hoe nakamakama de napetraka atao zay ve zany le zavatra misy fanovana toy ny ahoana am'izay le hotakiny efa hiditra am'izay ihany koa tsika raha za manokana zao sosikevitra hoa raha ministra de hoy aho hoe andaotsika hanompetraka an'le fanovana de le tena zay araka ny teneniko tamin'le kabariko iny hoe ny olona mendrika amin'ny toerana sahaza fa tsy ny akamakama ny fianakaviana ny tsy fantapantatro sy ny sisa ny andeha atao anatin'izany ozy ianao hoe sehatra tena ahitana an'izany atao hoe fametrahana kajikajy politika de fandresako anao teo ny le izy za ho agaga za Clemence RAHARINIRINA mpiasa ministera fanabeazam-pirenena nandritra amin'ny 10 taona mahery maninona rehefa tsy volomboasary no mitantana na de efa hita zao raha fa de efa ratsy be natao le volomboasary de misy korotana foana ao anivon'ny ministera fanabeazam-pirenena mitondra ny HVM doda tena hitanao zany hoe tena tonga de manao forcine miditra varavara de mbola miverina ndray le izy am'izao fotoana zao ka hoy aho hoe antso fotsiny sy fisintonana saina ho antsika mpanabe mba ho mendrika an'izay satria mampalahelo ny zanatsika zao tsy mianatra mampalahelo ny le ray aman-dreny mameritretra izao nianatra ny zanako le zanany mirenireny fotsiny lasa tonga any amin'ny 13 mai sanatria moa reny voadonany tomobile de iza zany zao ny responsable an'izay le sekoly sa iza ao anatin' zany zavatra zany mila mitandrina isika ao anatin'izay faharoa
kajikajy politika hoy ianao de tena mafisiko tsara mihitsy le izy hoe aza manaiky ataon'ny olona ho fitaovana politika raha misy ny tsirariny izao mpitondra fanjakana misy mijoro ankehitriny zao de tena vonina iaino atsika raisiko ohatra voaingana menimenina mpianatra katso tao amin'ny commune tsy nandray mifanapa-kevitra tokony hondraisina par rapport amin'ny resaka fanorenana manodidina ny université menimenina mpianatra nanao ultimatum mampianatra hoe tsy maintsy ijoro zay tsy maintsy grève zay raha tsy mialy io raha tsy ravany io avetrany any fitondram-panjakana de nandray fepetrana andrave tiako tenenana amintsika hoe miaino ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao fa mila mailo isika teneniko foana zay ny misy ndreo mbola tsy maty voalavo akibo ary mbola maro no mbola misitrisitrika voalaza fa misitrisitrika any amin'ny fariparitry morondava sy manodidididina any miandry an'ilay ahafahany miditra sy miverina indray eto amin'ity firenena ity amerina ny fomba ratsy sy ny faneriterena sy ny fampiororona sy ny fampijaliana sy ny tsy fantatritsony izay nareo mahafantatra azy mihoatra anahy dia mila mailo isika mila mailo ny amin'ny zavatra rehetrarehetra izay atao zay ngamba ny tiako tenena aza manaiky ataon'ny olona fitaovana politika ka amin'ny zavatra tsy aradrariny amin'ny zavatra tsy mendrika no anaovana zavatra ohatran'izay zay zany ny tiako tenenina hoe mila tonga saina tsika rehetrarehetra ao anatin'izay fa mbola eto reo de mbola mitady an'izay ka so de ampiasainy de eto ndray tsika voanenina zay mihitsy ny teneniko ampiasa amin'ny ministera tsika tsy ahita ministra tena mba mahafinaritra ohatran'io aloha satria ampitaiko zany tany aloha ifonako amin'ireo ministra teo aloha fa tsy hoe ratsy akorinareo fa tiako tenena hitako daholo ny tany aloha mba hitako mahafinaritra izy de nefany tsy tsika ihany ve zany le olona manao didijadona hoe zao de zao de zao de zao fa tsy tiatsika ve le olona mba misokatra sy miaino tsika mamaly an'izay eo amin'le resaka fanovana toy ny ahoana amin'izay le rafitry ny fanovana mila apetraka manana départemanta amin'izay tsika Clemence RAHARINIRINA isan'ny tarika an'le hoe fanovana teto amin'ny firenena mety ho vita ao anatin'ny rotaona tokoa ve le fanovana tena hoe apetraka rovolana nomeny andreo ministera ahafahana mandrefy azy ireo hoe miasa tokoa ve izy eto amin'izay tsika le fanovana rotaona hiatrehana ny fifidianana ho avy amin'izay any amin'ny taona 2024 tsika ngamba ny manana ministera miandraikitra ny resaka reo fondation de akintsika manokana amin'ny ramatoa ministra ngambany mikasika an'izay ary mila matoky azy tsika fa tsy izy rery nefa ny anao an'izay fa tsy maintsy raha misalamy rehetra sy rehetra zay manan-kevitra ngamba ny fijeriko azy fanovana ho isika nondresahana azo atao tsara manova zay kosa aloha zava-dehibe ary mila tsindrina zay inona ny azo ovaina de ny azo ovaina de zao ohatra filoham-pokotany aleo tsy tendrena intsony fandao fidiana efa tsy misy mitsipaka andro zany angambany amin'izao tsika amin'ny teny zao ny resaka gouverneur aloha tsy atao gouverneur tsony fa verina chef de région ny faritra ndao apetraka daholo ny rafitra voafaritry ny ao anatin'ny lalàna na ho avy ny concertation nationale de isy proposition vaovao zay rahandrehetra miketrika sy rahandrehetra mivory sy rahandrehetra manapaka dia miainga amin'izay no ahafahana tena mametraka an'le fanovana amin'izay fotoana izay tsika tsy afaka hitazona ny filoham-panjakana hoe ianao fa isika izay andray anjara ao anatin'izany concertation nationale izany fikao-nandoam-pirenena izany no tomponantoka ny amin'ny ho avy Madagasikara rapitso dikan'izay zany de nizao tsika de efa samy mieritreritra mamolavola ary mitondra an'izany sosokevitra maro samihafa everitsika anasomy firenena zany ao anatin'izany concertation nationale izany eo no iangan'le tena fanovana hoe raha toaka ny tany aloha tendrena foana ny sefokotany fa atao cinéma fotsiny lay hoe mifidy de lehibe ny district manendry de mba hoe tena zay tian'ny vahoaka no apetraka ao anatin'izay zavatra ho apetraka manaraka izay tamin'ny taloha lazaina fa décentralisation ny atao nefa ny zavatra hita teto de état central ao vangonga ao amin'io fanjakana foibe io daholo ny fahefana rehetrarehetra inona ny proposena ao anatin'ny concertation nationale andao tena imasona ilay décentralisation effective tsy ho atao vava fotsiny na amin'ny alalan'ny resaka andeto atsika hoe ny vola azo amin'ny arena kibony tany maro samihafa izay tsy misitraka an'izany akory ny commune sy ny faritra fa avy de ny mpanambola efa manambola no misitraka an'izany de le ino moa zany le mpanambola satria ireo le manao an'ilay
maka le volamenany eny le toerana angalana le volamenany voafitaka voambaky zany rehetrarehetra zany mila fanovana tena goavana mila reo fonty ngeza be de miankina amin'ny concertation nationale io no everiko fa hoe ahitantsika an'izay hoe lalana mendrika tsara sahaza ho an'i Madagasikara afahana miala amin'ny fantrana izay nandetehan'ny mpitondra teo alohantsika nandritra ny taona maro zay ngambany teny anao hoe ho vita ao anatin'ny roa taona ve mety tsy voatery ao anatin'ny roa taona mety mbola mety misy ho ambiny ho ataon'izay mpitondra manaraka eo fa ny nde ataontsika hoe ny osatura ny zavatra rehetrarehetra ngeza be zay tena tokony ho tanterahana kosa aloha mba efa misy tondrozotra ngamba zay lazana anazy na ny feuille de route de anjaran'izay mandray ny fahefana rapitso rafakapitso no manatanteraka azy de ho hitantsika eo indray raha anatanteraka na tsy an'izay hotapahany maro ao anatin'izany concertation nationale izany. Ramatoa Clemence RAHARINIRINA taprasady ny fotoanantsika nandeha de nandeha ny fotoana mbola manantena rehefa manasa foana angam'izay anisany hoe nanentana ny fandarina tsy manaiky lembenana ihany koa moa zany ianao inona no afatra hoentinao ho an'ny mpanaraka ny fandarana zara-hevitra ny vahoaka malagasy ihany koa ary amtinana ireo voaresaka teo zay. Mankasitraka aloha voalohany indrindra tsika ato amin'ny ISM mankasitraka Michel mankasitraka ny Joel sy ny namana rehetra ao ambadimbadika ao ny teknisianina napitany sary sy ny feo tany amintsika tsirairay ny afatra hoe tia-pamaranana de za de miteny foana fanovana ny tradradradraitsika fanovana aloha tsy vita ao anatin'ny ray roa andro ny fanovana izany ny fanovana ihany koa tsy akintsika amin'ny olona ray tsy akintsika fotsiny amin'ny filohampanjakana colonel Randrenirina Mikael fa isika tompona andraikitra olom-botendry isika olom-bofidy isika vahoaka mihitsy no tokony miara-misalahy amin'ny fanatrarana n'izany tanjona de le hoe fanovana ary fanarenana ny firenena eto Madagasikara izany fa mbola mafisiko ilay niteneniko teo mbola betsaka ny tsy maty voalavo akibo tsy mora izany mandao fahefana izay ny fikirana ozy tao anatin'ny fito taona izay ary mbola nieritreretina ho fikirana mandritra ny mandat fahatelo zany hoe tao mbola misy 20 taona manaraka de tsy mora nandao an'izany tampoka tena nareo ka misy maro be tsy maty voalavo akibo mitady an'izay rehetra etsika kely rehetrarehetra mba afahamy Hiverina indray eo amin'ny fitondrana de isika ny mahafantatra diso mahafantatra mihoatra anay ianareo ny ainatsika tao anatin'izay vanim-potoana izay raha ny tenanay zao ny toritoriana natao inona nafektena nanaovana ny zoantsy rehetrarehetra zao fa tsika rehetra koa samy mahafantatra hoe inona avy ny zavatra nianjaty tamintsika ka mba tsy hiverenan'izay de zao mailo aloha voalohany indrindra ary tsy manaiky rebireben'ny olona izay hita miariary fa tsy mijery an'le mahasoa an'le vahoaka fa mijery an'ilay fikatsahana ny fiverenany teo aloha izay amerina indray ny fampirorona sy ny fampijaliana antsika vahoaka malagasy de manantena antsika ny tenako fa ho tafapaka tany amintsika izay afatra izay de mamerina amin'ny fisaorana Michel de eto foana ny tenako rehefa tsonareo mpanao gazety rehetrarehetra rehefa misy ny fanehoan-kevitra ilainareo mankasitraka tompoko.